Kafaliana lalandava iarahako amintsika mpanaraka ny fandaharana misandratra. Kafaliana lalandava ary rariko soa rariko ny tsara antsika rehetra amin'izao fandaharana izao. Mirary ny tsika rehetra mba samy ahita ny tadiavina, samy azo izay ilainy. Fandaharana misandratra moa zany dia resahantsika an'ireo tontolo manodidina ny afo, rano, rivotra ary ny tany. Ary fiantraikan'izay eo amin'ny fahasalamana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny ekônômia, eo amin'ny rehetra izay manodidina antsika. Androany tsika dia hiditra lalindalina kokoa amin'izay resaka tany, afo, rivotra ary ny rano izay. Efa nentina antsika eto ihany fa hoe ny afo dia misy ny afo mikolokolo, misy ny afo mitarika, misy ny afo manova. Dia izay zavatra izay zany no entina hazavaina bebe kokoa sy hidirantsika amin'ny lalindalina kokoa hoe ohatrohatran'inona ny afo entintsika androany indray. Ny rivotra misy toy izany ihany koa, ny tany misy ohatran'izany ihany koa, ny rano misy ohatran'izay. Fa androantsika zany dia hiditra manokana na zava-bebe kokoa ny atao hoe afo, izay afo mitarika na hoe feu cardinal hozy zareo. Eo amin'ny astrologie zany izay le feu cardinal izay dia antsoina hoe bélier. Ny bélier na hoe ny alamady hozintsika malagasy inona moa ny atao hoe alamady. Raha tany fandaharantsika voalohany dia nanazava zay hoe toetra le izy. Ny olona rehetra dia manana toetrana afo, fa etontsika zany dia milaza indray hoe ao anatin'ny taona anankiray dia misy vanim-potoana izay hitrangany io toetra io, zany hoe izay olona rehetra teraka eo amin'ny vanim-potoana io, na olona rehetra izay manao zavatra amin'ny vanim-potoana io, na zavatra rehetra ajoro amin'ny vanim-potoana izay voalaza io dia antsoina avy hatrany hoe bélier na hoe alamady na hoe feu cardinal na antsointsika tamin'ny fandaharantsika ihany koa hoe afo mpitarika. Io vanim-potoana io zany dia izay rehetra manodidina ny 21 faraika amby roapolo ny volana marsa ka hatramin'ny 20 avril na hoe manodidina eo satria io zany tsisy daty tena hoe fixe tsara. Indraindray izy io le 22 vao miditra any bélier, indraindray izy io le 20, indraindray le 21 dia izay mahatonga azy hoe manodidina ny daty le 21. Io zany no salanisa idiran'ny masoandro any amin'io resaka vintana alamady io. Ka rehetra izay teraka manodidina an'io vintana io zany manodidina an'io kasinga afo io dia antsoina hoe bélier na antsoina hoe alamady. Ny alamady moa dia ahoana ny ahafantarantsika ny alamady? Eo amin'ny sehatry ny vintana zany na eo amin'ny sehatry ny kasinga afo dia misy toetra trany ny ahafantarana an'ireo olona izay teraka ao anatiny. Anatin'ny sokajiny olona antsoina hoe cardinal izany. Zany cardinal zany dia olona natao hitarika, olona natao hamolavola, olona natao hametraka zavatra anankiray. Ny eo amin'ny vanim-potoanan'ny andro andavanandro izy dia fiatomboan'ny vanim-potoana anankiray. Ohatra zany eo amin'ny astrologie amin'ny ankapobeny izy dia fiatomboan'ny printemps izany vazahany. Io zany manomboka mba hiditra ary amin'ny été. Dia izay zavatra izay zany no mazava tsara eo amin'ny nenjareo Europeana. Fiantomboana zany ny antsoina hoe cardinal. Ka ny cardinal zany dia fiantomboan'ny vanim-potoana anankiray izay goavana. Ka anatin'izay fiantomboana izay dia tsy maintsy misy ny fametrahana, misy ny fitaritana, misy ny fanazavana an'izay zavatra izay eo amin'ny tontolo manodidina azy. Ny olona izay teraka au bélier zany dia manana an'izay toetra mitarika zay, manana toetra mametraka zay, manana toetra mamorona zay. Tsy tafipetraka ny zavatra anankiray raha tsy foronina. Dia mazava ho azy zany fa ny olona natao hamorona ry zareo, olona natao hanana an'izay aingam-panahy miavaka eo amin'ny sehatra misy azy zay, olona manana aingam-panahy eo amin'ny fanatanterahana izay ary fametrahana zay. Misy ny olona mahavita mamorona fa tsy mahavita mametraka. Betsaka ny olona manana aingam-panahy fa tsy mahavita manatanteraka ny aingam-panahy. Fa zay zany ny avahan'ny bélier zany dia manana aingam-panahy, zany hoe famoronana io ary mahavita mametraka an'izay zavatra foronina. Tsy vitany manana aingam-panahy, mametraka ny zavatra foronina fa mitarika ihany koa. Nisan'ny zavatra iavahany izy ireo zany dia fahaizan'izareo mitarika olona, mitarika ny mpiara-miasa, mitarika ny mpiara-monina, mitarika ny fianakaviana. Rehefa tonga eo zany ny alamady na ny bélier na ny afo mpitarika dia azoazon'izy ireo mora fotsiny ny mandresy lahatra ny olona sy manatanteraka ny zavatra eritreretina. Mahay mandresy lahatra izy zany amin'izay fotoana izay. Ao anatin'ny sokajiny afo izy
Ary anatin'izay sokajiny afo zay dia olona anankiray misy énergie zany, misy force, misy énergie, misy tanjaka, misy hery ao aminy. Na dia mahay mandahatra ary ianao na mahay mametraka ary ianao fa tsy ao aminao ny hery sy ny tanjaka dia zava-poana ihany zay zavatra zay, ary mora amin'ny olona no manilika anao zany. Betsaka be ny olona manana hevitra ary miezaka mametraka azy, fa rehefa voavolavolany ny hevitra ka fantatry ny olona hafa dia ailany moramora izy ary izy indray manatanteraka azy. Fa eto zany manana tanjaka sy manana hery fametrahana ny alamady na ny bélier na ny afo mpitarika. Anisan'ny toetra miavaka amin'ny ananana zany zay zavatra zay, manana an'ireo toetra zay voalaza teo hoe afaka mamorona, afaka mametraka ny zavatra voronina, afaka mitarika ary manana hery anatanteraka an'ireo rehetra ireo. Raha tsy manana hery ianao zany dia zava-poana ihany ny zavatra miforonao sy zavatra taritina. Fantatra reo tsara fa ao anatin'ny fiarahamonina sy ao anatin'ny fiainana dia adiny fiainana. Na dia manana zavatra tsara ianao ka tsy hainao mametraka an'iny, tsy hainao milaza an'iny, tsy hainao mitarika olona manao an'iny, ary raha misy olona maherihery andro na maherihery vitana akaikinao eo dia ianao indray ny lasa second plan zany fa izy ny lasa aloha. Eo amin'ny fiarahamonina raha antsika malala zay zavatra zay. Ka izay zany anisan'ny toetra ananan'izy ireo zany eo amin'ny fiarahamonina, dia zay le hoe fananana hery sy tanjaka hitarika sy hametraka ary anatanteraka ny nofinofiny sy ny zavatra zay miforonina. Afaka mamorona izy, manana nofinofy izy, afaka mandresy lahatra ny olona izy, anatanteraka an'izay zavatra zay. Anisany lazaina fa hoe mahery vintana zany ny bélier. Anisany azo lazaina zany fa matanjaka zany izy. Eo amin'ny malagasy zany dia antsoina hoe reny vintana ny bélier. Misy zany reny vintana ary misy ny zanabitana. Ny reny vintana moa zany dia misy anankiefatra izy eo, dia ny bélier, alamady, dia ny asortany na ny cancer, dia ny ady mizana na ny balance, dia ny farany zany dia ny adijady na ny capricorne. Reo efatra reo zany dia antsoina hoe reny vintana. Ny antony dia mitarika saison anankiray, mitarika ny lohataona, mitarika ny fararano, mitarika ny ririnina, mitarika ny asara. Amin'ny vazaha izany mazava tsara ny printemps, ny été, ny hiver ary ny automne. Fiantombohan'ireo vanim-potoana ireo zany ireo vintana anankiefatra ireo. Zany hoe ny bélier zany an'ny afo, ny cancer zany ny an'ny rano, ny balance zany ny rivotra ary ny capricorne ny an'ny tany. Efa nalefantsika tety any zay zavatra zay amin'ny endriny hafa, eo amin'ny endrika toetra fa tsy eo amin'ny endrika astrolojika. Fa zao zany tsika hiditra bebe kokoa amin'ny resaka vintana sy resaka astrolojika, dia zay zany mahatonga manazava an'izay zavatra izay. Fa fantatra antsika angamba fa le kasinga efatra dia ny afo, rano, rivotra, tany dia io no mamolavola ny vintana rehetra, mamolavola ny zavatra rehetra zay ataontsika eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fiainana zay iainantsika. Zay zany raha ohatra ka resaka toetra amin'ny ankapobentsika zany dia ny bélier zany dia olona masasahy, olona be resaka, olona mahavita mitarika ary olona tsy manaiky taritina zany mihitsy. Olona anankiray manana nofinofy, manana endrika ohatran'izay. Mahafinaritra mijery azy ary olona tena olona velona zany, olona matanjaka izy, olona mahaliana sy mahafinaritra miaina aminy. Olona anankiray ihany koa nefa izy zay azo lazaina hoe masika. Zay zany anisany mampiavaka azy zay sikan'izay. Matanjaka fa tsy masika. Zay zao ny signe hafa. Fety zany matanjaka sy masika, manana discipline izy ary mametraka an'izay discipline zay ao anatin'ny hery sy tanjaka, ao anatin'ny sika. Rehefa tsy manaraka ny hevitra apetrany sy ny discipline apetrany dia mamaly izy ary mandray fepetra arak'izay le fieritreretany azy zay. Zay no mahatonga azy hoe azo tsapahitanana tsara ny zavatra eritreretiny sy zavatra tiany apetrany. Anisan'ny signe zodiaque tena hoe efficace zany ny bélier. Anisan'ny signe zodiaque zay ametrahana zavatra anankiray, ary maro be amin'ny firenena zany ny mametraka ny bélier ho lohany eo amin'ny signe zodiaque satria manana an'izay toetra na qualité, manana afaka manatanteraka zavatra maro sy zavatra tsara izy. Zay zany ny toetra hitantsika eo aminy. Eo amin'ny sehatry ny asa zany matetika dia iny le endrika zay no ahitana azy hoe any amin'izay le herisetra tanjaka fametrahana zay. Ohatra zany any amin'ny resaka fiarovana, maramela, gendarme, polisy, sécurité, any amin'ny resaka fanatanjahantena, resaka foty, rugby, basket, miavaka hatrany izy amin'ireny sehatra ireny. Any amin'ny sehatry ny fitsaboana zany dia ny mpandidy, afaka mandidy sa ny olona mandidy zany ary mirisika be zany, fa anisany zany mpandidy ry zareo. Anisany betsaka zany ny dokotera ao amin'ny bélier no afaka mandidy.
any amin'ny sehatry ny matematika izy ohatra any amin'ny sehatry ny fianarana izy dia manana maivamaivana aminy sy moramora aminy zany ny litère scientifique, ny matematika, ny fizika, ny resaka informatika. Raha informatika zany de any amin'le art mihitsiny anazy, any amin'le pitsopitsony satria olona tsy manaiky resy izy ary olona miady, olona vonona hiady amin'izay zavatra tiany sy zavatra ireny. Any zany anisan'ny sehatra anankiray izay azony lalaovina ihany koa raha ny fampianarana zany de mpampianatra matematika, mpampianatra fizika, mpampianatra informatika. Any amin'ny médecine zany de mpandidy. Raha ohatra ka any amin'ny sehatra hafa ankoatran'izay zany izy dia ohatra zany any amin'ny asan'ny resaka pilote, resaka fusée, resaka armement, resaka usine, transformation. Rehefa resaka scientifique zany ka mila formule, mila précision, dia ao anatin'izay zany ny alamady na ny Bélier na ny hoe afo-pitarika. Afo-pitarika nitondrantsika azy amin'ny ankapobeny, efa nentina tamintsika izy fa amin'ny endriky ny toetra nametrahantsika azy, fa eto zany amin'ny endriky ny signe zodiaque zany nitondrana azy. Inoko angamba ny maro ny Bélier manaraka an'ity fandarana ity ary mahatsapa tsara an'izay toetra voalazako zay, tsy mahafantatra fa hoe any amin'ireo sehatra maherihery any zany ty, raha mpanao foot zany de attaquant no mety aminy, raha défense izy dia mafimafy dôzy ihany raha ohatra any amin'ny défense izy. Ny eo ampovoany eo zany tsy de mety aminy satria ny toetrana Bélier zany rehefa zay de zay, tsy mety aminy zany le sady tsy aloha ny tsy aty afara fa na izy aty afara na izy any aloha. Io zany tsy mahay dia ame tsara velatsy loatra ry zareo reo, fa rehefa zay de zay, rehefa anao de anao, rehefa tsy anao izy de tsy anao. Zay zany le vrai Bélier na teny hoe alamady ao anaty fony sy ao anaty vatana. Eo amin'ny sehatry ny fitiavana dia zay toetra zay, na ny Bélier zany teny hoe marina hoe tena tsy mahay mamitaka ny olona fa rehefa tiany de tiany amin'ny fony tokoa. Na izy zany le Bélier izay maherisetra sy mahery izy, izay conquérant filazana azy ka tiany ho azo daholo ny vehivavy rehetra. Ao anatin'ny toetrany zany zay zavatra zay. Le endry aminazy sy le fidèle aminazy zany de tena maty akazo tokana. Rehefa azony iny de iny aloha miara-maty amin'ny Palestine izy. Ary rehefa vita le fotoana iny de mifindra amin'olona anankihafa indray izy. Elaela izy vao mifindra, ary rehefa mifindra mamindra ny fitiavana iny de afindra ny any manontolo, tsisy ajanony amin'le ray voalohany. Fa io zany tena mazava tsara, mamindra manontolo ny fitiavany any amin'le olona izay nieritreretiny hanaovana azy izy. Zay zany le maha-anti anazy hoe rehefa zay de zay. Anisan'ny toetra manavaka azy zany eo amin'ny sehatry ny fitiavana, na izy zany tsy mahay mampirafy mihitsy fa rehefa lasa ao izy de mandra-pahafatiny azy, na izy zany hoe lay maditra be mitety vehivavy isan-karazany. Misy ihany koa le rehefa tofoko amin'iny anankiray iny de mandrakizay tsy manambady intsony, fa teny hoe mionona amin'iny izy de aleon'izy irery ihany. Anatin'ny endrika anehoan'ny Bélier ny fitiavana zany zay zavatra zay, de anjaranareo zany raha ohatra ka Bélier ny partenaire anao de aiza amin'izy telo ireo zany no azonao, le ray tena maty akazo tokana ve sa le ray le tofoka de miala de maka aina aloha de maka anankiray indray, sa le anankiray tena hoe maramila, zay azony de mamay. Ka zay zany izy eo amin'ny sehatry ny fitiavana. Ny zavatra azo ambara zany rehefa tia izy de fantatra avy hatrany satria mahay mandresy lahatra izy, tsy manaiky lembenana izy ary manome fahafaham-po tanteraka ny olo-tiany, na resaka materialy zany, na resaka tambitamby zany, na resaka fiarahamonina zany, tena miseho ary maneho izy fa azy ary aseho any aty amin'ny anatiny sy aty ivelany zany zay fitiavana izay mandra-pahatofoka azy indray de mifindra hafa indray de ohatran'izay hatrany. Eo amin'ny sehatry ny tokantrano zany de olona anankiray tena manaja tokantrano be, tia tokantrano, tia zanaka. Zany hoe na de maditra ary izy any ivelany fa ny ao an-trano zany tsy ataony ambanin-javatra. Zay zany le endriky ny alamady tena izy. Zaho no loham-pianakaviana izy, zaho no mpitarika, de zaho no mametrapetraka ny zavatra rehetra ary tsy ekeny mihitsy ny vadiny zany hisongona azy amin'izay toerana zay. Nisan'ny tokantrano mahery sy matanjaka zany ny tokantranony alamady. Hita avy any ivelany ary eno ao anatiny. Tokantrano mafana, tokantrano masika, tokantrano misy fepetra sy misy rafitra mipetraka. Zay zany raha ohatra ka tena hoe ilay alamady tena izy ny ao anatin'ilay tokantrano. Matetika moa ry zareo alamady ireo de manana cycle roa taona sy tapany 5 taona. Isaky ny 5 taona de mandalo fisedrana foana matetika ny Bélier. Io na eo amin'ny sehatry ny asa zany, amin'ny sehatry ny fitiavana zany, na eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina zany de matetika eo amin'ny cycle de 5 ans à 7 ans izy zany dia misy fisedrana foana 5 hiakatra 7 taona. Io zany misy zavatra miova foana eo amin'ny fiainany. Na izy miakatra, na izy midina.
tsy hoe akory ka hoe laza hoe herisetra mametrapetraka de hoe tsara trany. Misy ireo alamady zay ratsy, mandrava, mamono, zay. Rehefa le any am'le herisetra tafahoatra izy zany dia misotro toaka be, mandratra olona lava, mangalatra, mametaveta, tsy manidy sy azy ny olona. Zay zany le be le ratsy toetra. Fa raha be le tsara toetra izy zany de isaky ny 5 taona hiakatra 7 taona izy de miakatra trany. Ny akamaroany be le zany de avy amin'ny ambany miakatra any amin'ny farany ambony indrindra. Na eo amin'ny sehatry ny asa zany, na eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina zany, na eo amin'ny sehatry ny fianakaviana zany. Voalohany izy somary mipiripirina mijery le toerana misy azy. Faharoa izy manomboka mampiseho ny talentany satria talenta le voalaza teo. Ary fahatelo izy de le olona ny ivelany mihitsy mametraka azy satria mahavita mametraka izy ary mendrika ametrahana fitokisana. Zay le tian'izay zany tena anisany avahany de hoe mendrika ametrahana fitokisana. Tsy manao zavatra tapany. Rehefa manao izy zany dia feno fa tsy manao zavatra tapany. Eo amin'ny sehatry ny fitiavana fahitantsika, eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina zany de efa voalazako zay, avy any amin'ny farany ambany izy no lasa any amin'ny farany ambony. Na izy miditra amin'ny sehatry ny fiarahamonina de tena miditra tanteraka izy, mandray anjara tanteraka izy ary amin'ny farany de izy ny lasa mpitarika. Na izy zany tsy miditra amin'ny fiarahamonina io. Any fianakaviana mitovy amin'izay. Tsy mahay eo ampovoany izy zany, tsy mahay mafanafana fa na mafana na mangatsiaka. Ka rehefa miditra eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina zany dia miavaka tsara na ny teny ataony, na fihetsika ataony, na ny fandraisana anjara ataony. Anisan'ny mandray anjara betsaka izy, anisan'ny be teny indrindra izy ary anisan'ny mahavita zavatra betsaka indrindra izy. Miavaka izy amin'ny fiarahamonina. Zay mahatonga malagasy zany mametraka ny alamady ho anisan'ny mpitarika sy anisan'ny vanim-potoana anorenany zavatra ngeda be. Satria zay toetra zay zany miavaka eo amin'ireo alamady isan-karazany ireo. Zay izy raha hitantsika eny amin'ny sehatry ny fiarahamonina eo amin'ny sehatry ny alamady de tsy tia toerina. Zay zavatra zay zany de mila fantatry ny olona rehetra zay miara-miaina amin'ny alamady sy mitaiza alamady. Rehefa dononao izy ka sy anao na be desina de vao mainka trifana izy. Fa ny manambitamby sy ny miresaka ihany zany mety amin'ny manazava bebe koa tsy mety ty fa ty ny tokony izy. Raha manao an'ity ianao de zao mivokatra hitranga aminao. Raha zay de efikasy ianao indrindra fa mitaiza zaza alamady. Ka zay ny zavatra reny zany rehefa manomboka 7 taona ka hatrany amin'ny 4 taona izy eo tena mamay be mitaiza azy. Satria rehefa ataony de ataony ary izy mizingizina amin'ny lohany, raha tsy voadony izy tsy manaiky, mila mitandrina be izy zany eo amin'ny fiainana. Raha eo amin'ny fahasalamana zany de ny ratra no be indrindra ho an'ny alamady, matetika maratra izy. Ary matetika ny voadona. Eo amin'ny resaka anaty izy zany de ny lohany no tena sarobidy aminy. Io zany matetika marary an-doha izy. Ary matetika ihany koa izy zany no tratrana karazana hoe dépression nerveuse, mora tezitra, mora miakatra, nefa tsy manao ampo vitany de vitany fa izy aloha de mora tezitra sy mora enti-po. Zay zavatra zay zany anisan'ny toetran'ireo alamady ireo. Ka zay zavatra zay zany dia misy fiatraikany eo amin'ny fahasalamana. Azafady. Maro koa ny alamady no manana aretim-po, ny resaka tension, ny resaka palpitation avy amin'le toetra daholo zay zavatra reny. Misy le alamady le tendan-kanina de misy problème amin'ny resaka foie sy ny resaka vavony, estomac. Ireo zany matetika no aretina mpitranga ho an'ny alamady. Ny ratra zany no tena betsaka indrindra, ny fahasorenana, nervosité, ny resaka fahasorenana sy resaka rary an-doha, reny zany no matetika maro be zany ny alamady no marary maso dia aretina efa foazon'izy ireo izy ireo. Zay zany raha ohatra ka ataontsika fanazavana tsotsotra eo amin'ny resaka alamady. Raha mahaliana anao izy ka te hiditra lalindalina kokoa anao amin'izay alamady zay zany dia afaka manatona anay. Fa afaka mizara aminao zay hoe inona ny andro mety aminy, inona ny signe zodiaque mety aminy, inona ny vanim-potoana tena mila tandremany, ohatrohatran'inona ny olona raha ohatra amin'ny société, ohatran'inona ny vanim-potoana mety aminy, inona ny olona miara-miasa aminy, inona ny asa tena mety. Satria asa be da be ny teneniko teo, maramila, gendarme, polisy, sécurité, basket, foot, be da be, fandidiana, fusée, pilote, mécanicien, chauffeur, asan'zareo daholo zay jiaby zay. Fa inona tena mety aminao raha belenao de zay zany tsara natonao anay zany mba spécifique kokoa. Le zavatra tena mifanaraka aminao zany no atorinay amin'izay fotoana izay. Zay zany ny alamady. Amin'ny herin'ny androany zay de resaka indray ny taureau.
ka mimakoma anareo toro zany raha toa te heno ny mikasika an'izay signe zodiaque nareo izay. Zay zany ny voalaza mikasika an'iny vintana alamady eny mombamomba aminy sy ny tontolo manodidina azy amin'ny ankapobeny, fa mbola misy sehatra hafa zany azo resana mikasika an'iny mihetsika manaraka ihany raha ohatra ka ilaina zay zavatra zay. Anatin'ny fandarana androany zany zay dia vonona izara ireo ray tranga mety hisy atao anatin'ny volana ho an'ny signe zodiaque rehetra indray na antsoina hoe prévision na vina. Ny vina zany dia misy signe zodiaque zany zay misongadina amin'izao fotoana zao, ary misy signe zodiaque zany zay mila mitandritandrina ihany zany mandritra ny volana ho eo. Ny voalohany amin'izay zany dia ny signe de feu rehetra zany dia azo lazaina misongadina. Ny bélier moa misy an'ny taureau dia azo lazaina hoe metimety zany an'izareo bélier. Miampy ny Jupiter aty amin'ny lion dia misongadina zany bélier. Ao anatin'ny vanim-potoana fanatanterahana sy fanamafisana ny nofinofina izy, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny asa sy eo amin'ny sehatry ny fitadiavam-bola. Mitovy amin'izay ihany koa zany lion dia anisan'ny signe zodiaque izay azo lazaina fa hoe mila mahay manararaotra n'izao vanim-potoana zao izy, indrindra fa amin'ity volana ty, ny juillet sy ny mois d'août. Vanim-potoana iarahan'ny vintana aminareo dia mahaiza manararaotra, mahaiza mametrapetraka zany fa vanim-potoana tsara ho anareo vanim-potoana eo. Dia ao anatin'izay ny sagittaire, moyenne ihany ny sagittaire kanefa anisany manana an'izay sitraka zay zany manana an'izay hery tanjaka zay izy. Mila mitandrina ihany nefa ny sagittaire, mora sorena sy mora tezitra ary misy olana ara-piarahamonina madinidinika. Zay zany ho an'ireo signe de feu amin'izao fotoana zao. Ho an'ny signe de terre indray dia anatin'ny vanim-potoana mila fitandremana betsaka ry zareo zany, mila fitandremana betsaka, tsy dia miaraka aminareo loatra ny vintana. Raha ohatra raisitsika ny taureau zany dia tandremo amin'ny resaka fitantanana sy amin'ny resaka vola, tsy miaraka aminareo vintana. Ho an'ny vehivavy zany dia mety misy anana olana ara-tokantrano zany ny vehivavy taureau mandritra ny volana ho eo, indrindra fa ny premier décan. Ho an'ny vierge zany dia tsy dia tena mavesatra loatra ho anareo vierge, kanefa misy andro olanolana madinika izay zavatra ataonareo dia mila ezaka bebe kokoa vao tanteraka, tsy dia misy zavatra tena mavesatra be ho an'ny vierge. Ho an'ny capricorne zany dia ao anatin'ny vanim-potoana mila mitandrina nareo, indrindra fa ireo zava-maharitra izay nataonareo, raha tsy diso zay indrindra fa ny premier sy ny deuxième décan dia efa nisy vanim-potoana lavalava ihany nanomboka tany mois de mars no mavesatra ianareo, hatramin'izao vanim-potoana zao dia manana an'izay vesatra zay. Mbola tsy tena afaka mihazakazaka ianareo, mila fitandremana, misy fahatarana ny zavatra ataonareo ary mavesatra zavatra, hotody saingy mavesatra. Zay ho an'ny signe de terre, capricorne, ny taureau, ny vierge. Ho anareo signe d'eau zany dia mitovy amin'izay koa hoe mila mitandrina ihany, tsy dia tena ratsy, fa ny cancer zany dia misy vesatra ho an'ireo cancer premier décan, tena mavesatra, mila mitandrina be eo amin'ny resaka vola, resaka fahasalamana, resaka fiarahamonina. Ho an'ny scorpion zany dia tsy dia misy zavatra atahorana loatra fa saingy misy libre arbitre ho anareo, zany hoe mila mitandrina tsara manao zavatra arakaraky ny ezaka ataonao vokatra azonao, arakaraky ny fihazakazahanao no lasa lavitra anao, raha tsy miezaka ianao dia mipetraka. Ho an'ny signe de feu zany dia ny vitana manosika an'izy ireo, mila manaraka an'ilay vitana izy dia lasa lavitra ary lasa aingana. Fa ho anareo signe d'eau zany dia izy niteniko teo hoe somary mariforifo ihany ilay izy. Ho an'ny poisson zany dia mitovy an'izay voalaza zay ihany koa hoe tsy dia misy zavatra azonareo ianterana loatra, ary ny akamaroanareo ary dia somary sahirana ihany manatanteraka zavatra, somary misy tohatohana ara-piarahamonina, somary misy vesabesatra ara-piarahamonina. Farany indrindra zany dia ho anareo signe terre, ny signe terre zany dia libre amin'izay zavatra ataony, tsisy zavatra tena hoe misongadina ngeda be, kanefa afaka manatanteraka zavatra maro ianareo, fa mila tsy manao zavatra betsaka en même temps. Ny akamaroan'ny problème ny balance, ny signe terre zany dia manao zavatra betsaka ao anatin'ny fotoana anankiray, zavatra telo efatra tiany atao daholo nefa tsisy vitany izy avy eo. Ny gémeaux zany dia ao anatin'ny hery sy tanjaka izy, ao aminy zany ilay énergie, fa mila fotsiny izy cadreny tsara iny énergie mba latsaka amin'ny zavatra concret anankiray, aza misavoan-danitra loatra. Ho an'ny balance zany dia amin'ny balance mila mitandrina be mihitsy eo amin'ny fanapahan-kevitra raisina, raha tsy diso zay dia misy vesatra be ho anareo balance, indrindra fa ny premier deuxième décan. Mitovy amin'ny machine mitarika vagon roapolo nareo zany, mavesatra be ny zavatra taritinareo, tandremo tsara. Ho an'ny verseau zany dia misy kapokapoka madinidinika, misy sika madinidinika, tsy zavatra goavana fa fahasorenana madinidinika, ka raha mora tezitra nareo dia taraiky.
tavela. Zay angamba ny prévision maimaiky ho atao ho anareo signe zodiaque 12 signe zodiaque ho an'ny mois d'août io. Raha ilainareo ny atsipriany zany a dia midirany amin'ny Astromania Fondation Fitiavana page Facebook fa any zay mameny atsipriany. Ny numéro ahafahanareo mifandray aminay zany dia zay le 034 26 808 02. Iny zany ahafahanareo mifandray aminay lalandavany dia fasanareo an'izay afatra amin'izay mahaliana anareo na le bélier teo iny na le prévision nataonay. Dia mitovy amin'izay ihany koa zany a eo amin'iny le resaka hoe fanontaniana tianareo apetraka mikasika an'iny le prévision teo iny dia azonareo apetraka ihany koa ao amin'ny Astromania Fondation Fitiavana na alefanareo amin'ny 034 26 808 02. Zay zany mikasika ny prévision astrologique iny. Fa misy vanim-potoantsika efa nanomboka niditra an'ilay servitanana malao tsy aminao-tsika vatotra koa. Androany zany dia somary resaka kely momba ny tantely. Ny tantely zany dia zavatra anankiray manan-karena be. Manan-karena be mihitsy ny tantely ary anisan'ny sakafo anankiray izay tsy tokony hiala lavitra ny olombelona. Ny olombelona mihitsy raha ohatra ka hijery fotsiny tsika misy ny tantara ohatra hoe ny olon-dehibe taloha indrindra fa tany amin'ireo tantara masina dia misy ny olona izay nihinana tantely sy ronono fotsiny dia lava vela ireo lahendry. Ka zay zany tiako apetraka anatin'ny zavatra io hoe tantely dia anisan'ny zavatra sarobedy ary anisan'ny zavatra ilaintsika eo amin'ny fiainana andavanandro. Tazony, hoany, trano tsy azo ialana tantely fa mitondra fahasoavana ho anareo ny tantely. Malagasy rehefa hiditra dia misy an'izay le hoe mihinana vary sy ronono ary tantely, anisan'ny harena zay. Ka amin'ny manaraka zany hidirako lalindalako kokoa zay tantely zay. Anatin'ny prévision, anatin'ny inona ny olana androany dia ny olona izay nanontany hoe mety hidirana trano ve no mois d'août. Eny tompoko, mila mahay miditra trano nareo mois d'août. Arakaraka indrindra fa ny tsena raha ataonareo na hoe varotra dia mety mois d'août io. Ny daty zany dia ny feno manana zay eo amin'le premier dia ny tsinam-bolana any amin'ny faraparan'ny volana hoany. Raha ohatra tena mily nareo dia tsara manatona fa zay ngamba no précis bebe kokoa ny information zay omeko anareo ho anareo zay hiditra trano amin'ny mois d'août io. Zay ny lava zay ny fohy fa dia mametraka veloma mandram-piona aminareo, mametraka fisaorana ho anareo zay manaraka an'izao fandarina zao, mametraka fisaorana ho an'ny namana rehetra atao amin'ny radio Sisel, radio télé Sisel, indrindra fa namana ao amin'ny lafin'ny teknika dia isaorana be da be. Ary isaorana ihany koa tsika ao anatin'ny firorotana izay misy misandratra zaravintana Astromania. Matoa zao tanteraka dono ianareo sy nohonareo ekipa rehetra izay tsy namelanay ho latsaka. Matoa mbola eto androany manazava zao dia noho isika rehetra ka dia mametraka fisaorana sitraka eto matory zay hevina Ramatsahy. Averina indray na any amin'ny Facebook nareo raha misy fanontaniana apetraka na amin'ny 034 26 808 02. Zay ary fa amin'ny herinandro antsika dia mame misy kokoa sy tsaratsara kokoa raha misy sosikevitra tianareo alefa dia aza misalasala. Misaotra tompoko.